Raha momba ny fifidianana no asitsika teny efa voanginy senita avokoa ny vokatra avy amin'ny fari-pifidianana 2020 amin'izao manerana ny nosy ary raha mpitso manomboka amin'ny 10 ora no amoahan'izy ireo ny vokatra vonjy-maika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitanterahana ny 20 ny volana desambra lasa teo. Ny ainga tamin'ny vokatra voanginy kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia efa fantapatatra ary hita soritra ny mety toerana azo ny vondrona politika tsirairay. Ny Mapara no nitarika betsaka indrindra amin'ny Isam-Bato raha ny vokatra izay mbola tsy ofisialy. Fari-pifidianana 410 ny tarihan'ity vondrona politika ity raha nitatitra avy amin'izy ireo. 30 kosa ny toerana izay mitarika amin'ny Isam-Bato ny Ankolavy Ravalomanana sy ny Zanakidada. Toerana 20 kosa ny tarihan'ny MMM. Anisan'ny nahazo Isam-Bato betsaka ihany koa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ny avy amin'ny Tsimiankina. Manoloana io tombatombana ny vokatra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io dia manambara ny filoha hevitra ny vondrona miaraka amin'ny président Andry Rajoelina na Mapara. Raha hoe mikasika hoe voka-pifidianana aloha na vonjy-maika azy dia misy ny androm-panjakana mahefa izay tokony ilazan'izany ny voamera manokana amin'ny sana fifidianana ny senita zany no tokony anambaran'izay amin'ny fomba ofisialy izay rapitso Zuma raha ny daty voatondro no anambarana mpamemaso zany hoe amin'ireo distrika 10 iza no mandresy ary iza amin'ireo izay misy toerana roa iza siza no mitaran'aritra voalohany sy ny faharoa. Fa ny fanamarihana araka ny voalazanao teo marina fa nisy ny fandresen-dahatra lehibe nandritra an'izay fampiasa-kevitra izay ary eto dia mafaly fa ataoko hoe zavatra tsy mandisy fanompianana ny voka-pifidianana satria tao anatin'ny faninanana sy nisy mangarahara tanteraka nananja ny fisipifezana no nirotsahan'ireo kandidata eo anivon'ny Mapara ary ahafahan'izy ireo ankoa ny maromaro amin'ireo no nitondra fandresena zany hoe nofidiny ny vahoaka ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara tamin'ny toerana ny aingan'ireo avy na dia misy ary ny araka ny voalazanao tao hoe lalàna moa mametra an'izany ireo izay mety karary vitana nga fitenenana dia efa nametraka kosa ny anivon'ny Mapara zany ny komisiona manokana zany misahana ny atsika hoe litige électoraux izay hoe ivondronana an'ireo mpahay-lalàna zany mba ahafahana mijery zany sy manamafy izay voka-pifidianana. Raha ny zava-misy dia maromaro ny fitoriana amin'ny Mapara izay tonga eny anivon'ny CES. Anisan'ny anatin'ny fitarainana amin'ny fisian'ny alabato sy ny fisehoana sy fandraisana anjara ny filohan-tetezamita tamin'ny fampielezan-kevitra. Momba eo indrindra dia toy izao ny valiteny nentin'Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Kosa aloha tsy hoarovotsika an'sainy vahoaka iny zay na antsika hoe faux problème zany zavatra any efa naneho safidy ny vahoaka malagasy reny ny zavatra misy dia ho ajaintsika izay safidy ny vahoaka malagasy izay nandresy amin'ny fifidianana teo dia oka hopetrakatsika amin'izay fananjana safidy ny vahoaka malagasy mba tsy anaovana resa be eto sy aroa hoe no ny antony izay naresa ny sasany tsy fa mba ho ajaintsika izay safidy ny vahoaka malagasy ka dia mba manatena antsika fa samy roso amin'izay fitoniana sy famiandriana izay tsika anajana ny safidy ny vahoaka malagasy. Andrasana rahampitso ny vokatra vonjy-maika avy amin'ny senita momba fifidianana solombavam-bahoaka. Raha ny fanazavana avy amin'ity voamera ity dia hijanona amin'ny fanomezana ny totalim-bato azon'ny kandidata tsirairay ny asan'izy ireo ary ny CES ny tompon'ny fanapahana farany.